Miarabantsika rehetra izay tafiditra atao anatin'ny mivantana ianareo izay mamerina mijery on différé izany na amin'ny pejy Facebook na amin'ny pejy YouTube. Ny zavatra ho resahantsika tsotsotra androany dia nipetra-kevitra mikorina be mihitsy eo ambavany maro dia hoe aleo koa Sa Fiangonana toy bary, aleo fiangonana no mameno ny elakelan-trano, aleo fiangonana no mameno ny firenena malagasy toy izay bara. Miainga amin'izay petra-kevitra izay zany no hitondrantsika fanazavana androany sy resaka tsotsotra mamerina. Miarabantsika rehetra ary mamerina manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny vonany amintsika rehetra. Raha voajerentsika maimaika hoe aleo fiangonana toy izay bara no mameno ny firenena, jery maimaika hoy aho dia miara-manaiky isika fa zavatra pozitiva be izany hoe fiangonana no atao feno eraky ny firenena malagasy, fa hojerentsika detay tsotsotra hoe aiza ny lafy tsara na aiza ny lafy ratsin'izay. Sika rehetra dia mahafantatra hoe inona ny bara. Ny bara dia toeram-pivorian'ireo mpisitraka pila, zany hoe misy filana izany ao anatiny hikonsome, hanjifa produit, fa sainga ilay produit dia produit voamboatra, ary zay hoe voamboatra izay dia misy enjeu ao anatin'izay resaka commerce, resaka mamona izany, misy resaka addiction, fampiakinan-doha. Zay zavatra tena tsara jerentsika ifotony zay zavatra zay hoe fampiankinan-doha ny olona anankiray zany izay mpanjifa amina bara. Fa fantatsika rehetra ho azy amin'ny bara izany toeram-pisotrotoka, toeram-pivoriana, fifohana, mety hoe shisha, fanjifana, drogue, mivantana na ankolaka. Mivantana izy dia reny avela malalaka ho tsenam-barotra ireny dia asina note fotsiny hoe interdit pour mineur moins de 18 ans, zany hoe ny fanjakana no mamela malalaka, sady mivantana zay no ankolaka. Tsika rehetra nefa miara-mahita fa amina sigara zao dia misy fonony mazava tsara hoe mahafaty ny fifohana sigara. Oro anefa ny fanjakana misy rehetra eran-tany dia mamela malalaka ny olona anjifa fahafatesana izany. Bara aloha zao no mbola point resahantsika eto. Alay fisaran-tsaina amin'izay lay resaka hypocrisie, lay resaka enjeu eto amin'ity izao tontolo izao ity. Satria misy balance izay saringitiny tsiraray ao anatin'izay ny pila mamona mampiodina an'ilay bara sy lay sehatra ho fahazahoany an'ilay mamona. Ireo ao anatin'ny addiction, zany hoe miankin-doha, ireo mpanjifa izay tafiditra tafalatsaka ao anatin'ilay harato. Vokatry ny fisian'ny porte ouverte sy ny fametrahana halalaka. Zay le nyresantsika teo hoe ankolaka sy mivantana amin'ny alalan'ny fanjakana na tsy fanjakana, fa mety hoe association ihany koa, dia manamafy ny zavatra resahantsika fa mampiditra hatrany amin'ilay resaka addiction. Fa ny tena zavatra ngeza be ao ambadik'ilay izy dia hoe lay esprit makatoerana eo ambonin'izany rehetrarehetra izany. Eto amin'ny bara ho atsoka izao no miresaka aloha. Dia hoe io misy bara dia misy produit toka, sigara, labera sy ny sisa rehetra, skay, whisky sy izay rehetra mety ho fanjifana ao anatin'izany. Ny ansasany mifangaro sexe, mifangaro zavatra be da be isan-karazany zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hatreo zany ny conclusion dia hoe
bara égale esprit mifanohatra amin'ny zavatra izay tiany soratra masina amonjena atsika sy anavotana atsika. Miara-manaiky an'izany tsika. Raha ohatra ny olona tsy manaiky an'izany zavatra ambarantsika izany dia efa misy fahajambana eo amin'ny toeran'ilay olona. Izao anefa ny bara ny toerana toy ireny ho an'ny olona sasany dia terapia. Grave be zany zavatra resantsika izany zany hoe terapia zany dia fampitoniny ny mal-être ao anatiny. Misy sentir izy fa hoe soulager rehefa avy nanjifa tao amina toerana anankiray bara na sexe shop na avy ny fokasigara na avy ny sotrotoka sy ny sisa rehetra dia ny fanjifany an'ilay produit izay nitonontsika teo hoe misy esprit tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra sy tsy ny fanjifany sy ny fiakinan-dohany amin'ireny toerana ireny sy ny fanjifany ny produit ao anatin'ireny dia terapia ho azy. Be da be ny olona no tratran'izany. Izay le hoe terapia izay dia satria izy manana problème be eo amin'ny fiainany dia mamelimely consomma kely izy ahafahany maka risque hoentiny miatrika ny journée hoentiny manadino ny problème hoentiny sy ny sisa rehetra araka ilay zavatra nyresantsika teo hoe isolageny ahafahany manadino vetivety ao anatin'ny période fohy. Fa izay zavatra izay dia hoe lay produit consommé selon an'ilay esprit mametraka an'ilay produit dia manajamba ny fahatsapany rehetra, mamono ny être-ny ao anatiny rehetra, ny momba azy rehetra dia tonga toy ny hoe matory izy ao anaty somnifère, nandray somnifère, nandray substance, nandray drogue. Zay mihitsy le izay. Zay ny côté négatif an'ity zavatra resantsika teboko voalohany ity. Dia hatrany hatrany hoy isika teo tonga addicta ilay olona, miankin-doha. Tsy mety intsony ny fiainany raha tsy mamely consomma kely izy. Tsy mety intsony ny fiainany raha tsy mandany pakehana sigarety izy. Tsy mety intsony ny fiainany raha tsy mitady roro izy. Tsy mety intsony ny fiainany raha tsy hatrany hatrany izy. Dia monsieur plonger petit à petit fa izay zavatra izay dia manome image en démonie maka toerana ao amin'ny olona anankiray maka possession petit à petit hatrany hatrany dia tonga posséder ilay olona, andevon'ilay produit, andevon'ilay substance, andevon'ilay drogue, andevon'ilay zavatra iankinan-dohany. Zay ny grave amin'ity bara ity. Hatreo zany tsika raha mametraka conclusion dia hoe ratsy ny bara. Ary raha tsika mahita ratsy ny toka, ratsy ny sigara, raha mamaky ny baiboly sika zay ry avana no tsy afozako ny baiboly. Ianao dia resy lahatra amiko amin'izay ihany koa fa betsaka ny fahendrena any amin'ny bokin'ny ohabolana, ny bokin'ny mpitoroteny, baiboly dia mananatra. Raha mamaky ny ohabolana ohatsika 22:6 dia hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza rehefa antitra izy tsy ho afaka amin'izay lalana anazarana azy zay intsony ny ohabolana toko 20:1 mpitabataba ny toka, mpaniratsira ny divay sy ny sisa rehetra
betsaka mitoko sy andinina eo amin'ny baiboly mitondra fahendrena sy mitondra fananarana torolalana ho antsika. Zay ny tsy afozako. Ary zany ny afatrapitaitsika isan'andro isan'ora. Fa izao ny efipetsin'ny Satana dia izao. Misy bara zao tsy foanao. Dia misoratra ery amin'ny sisiny ery. Toko sy andinina eo amin'ny baiboly. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Dia eo ambany misy soratra hoe, ao amban'le verset biblika misy soratra hoe tsy manao trosana eo. Zany hoe ao la esprit de séduction an'ny Satana. Ny tiana tenenina amin'izany rehetrarehetra izany dia hoe fetsy ny demonia fa tsy vitany hoe efa mampiasa substance izy, mampiasa produit izy, mampiasa drogue izy, ary mametraka bara isa tokony sisaky ny elakelan-trano izy animbany an'izao taranaka izao. Fa mbola manao usurpation koa izy ary mijoro ny tenany amin'ny maha imposteur azy, ho détendeur na fahamarinana, ho tompony fahamarinana. Dia maka verset biblika izy hoe ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Ora nefa bara io misy mitongotra ao eo. Dia izay no mahatonga ny olona se sentir à l'aise, mamboraka ny secret-any io misy vera, io misy toka, dia mifanatrika eo dia mirediredy eo dia mambosaka ny alahelony eo daholo. Amin'izay ny tsiraray hoe ny vadiko rysy dia ohatran'izao, za rysy dia manana problème ohatran'izao. Dia eo dia mifanaka dia iray hevitra fa tsy misy fiainana mandrakizay mihitsy ao anatin'izany, fa ao anatin'ilay fiakinan-doha sy ilay dépendance amin'ilay produit sy amin'ilay drogue izay animen'ilay esprit efa nitondrantsika efa nazavana teto hoe ny toerana rehetra izay sitsika ny tongotritsika sy alehantsika dia misy ny esprit mianime daholy. Amen. Donc zany atreo dia mazava amintsika ny hoe tahaka ny ahoana moa ny endriky ny bara, inona ny zavatra misy, inona ny image ny bara, na dia misy tenin'Andriamanitra sy misy izao sy izao ara ireny toeram-panjifana ireny, ary ny akamaroan'izy ireny dia misokatra sabotsy sy alahady satria eo ny resetiny tena mitobaka tsara, eo ny tsy miasa ny olona, dia betsaka no misafidy hanjifa any amin'ny bara au lieu de hoe hamonjy toeram-pivavahana zany rehetrarehetra izany. Dia zaraiko amintsika hoe atraiza ny efipetsin'ny Satana sy ny efipetsin'ny demonia ao anatin'izay hoe izy milalao ny fiainako sy ny fiainanao zay. Bara Sa Fiangonana, zay lay lohahevitra tiniantsika eto. Mazava iny ny resaka bara maloto tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na dia araka ny fanambaran'ny sasany ara hoe aleonay bara toy izay fiangonana, aleo fiangonana toy izay bara sy ny sisa rehetra. Fanambarana ohatran'ny fanambarany rehetra ihany zany. Resaka indray sika n'ilay fiangonana hoe aleo fiangonana toy izay bara. Hoy ateo hoe d'accord amin'izay. D'accord. Entièrement, je suis entièrement d'accord amin'izay petrakevitra izay hoe aleo kosa fiangonana toy izay bara mameno ny elakelan-trano. Ny zavatra tokony voaray atsika sy tokony ho marina eo amin'ny fiarahamonina dia hoe ny zavatra misy rehetra dia tokony ho fanabeazana. Zay aloha ny teboka voalohany indrindra. Fa na tiatsika na tsy tiatsika manangana zavatra tsara isika dia manabe ny fiarahamonina ho amin'ny zavatra tsara iny. Manangana zavatra ratsy isika dia manabe ny fiarahamonina ho amin'ny zavatra ratsy iny. Manangana bara isika isaky ny elakelan-trano, manangana toerana fifohana sisa isika isaky ny elakelan-trano, manangana toerana sex shop isika isaky ny elakelan-trano, dia mazava ho azy fa manabe ny fiarahamonina ho mpanjifa toka, ho mpanjifa sigara, ho mpanjifa filana, ho mpanjifa ho amin'ny fahavetavetana, ho mpanjifa amin'ny filana izay mifanandrify amin'ny zavatra tsangatsika isaky ny elakelan-trano sy isaky ny coin ny zavatra apetrakatsika. Fantatry ny mpitondra fanjakana zany, fantatry izao tontolo izao izany fa
ireo ao ambony ireo ireo Eli tamin'ny sahan'ity zao tontolo zao ireo dia tsy manana pitié sy tsy manana sentiment amin'ny fiainanao izy. Fa ny andreo dia ny fampiodina ny commerçany ny mamonany ny pouvoirany ny fitazomany an'izay ny rafitra kapitalisma sy ny fitsetsefana hatramin'ny kely indrindra hatrany am-posinao any amin'ny compte bancaire anao ny momba anao rehetra ny exploitenanao izany no lohalaharana ho azy ireo. Ny Baiboly dia nampianatra fa ho antsika tsy manana ho an'izay tsy manana na ny kely ananana amin'ny ara dia ho alaina aminy. Misy fijery manamarina n'izay zavatra nyresantsika izay ny amin'izay. Aleo fiangonana hoy ny olona sasany toy izay bara no mameno ny elakelan-trano. Fa izao anefa dia tay no resantsika. Raha mijeritsika aty Afrika, mijeritsika aty Madagasikara, feno ny fiangonana. Mahafinaritra. Ny fiangonan-dehibe ohatra hoe ny katolika hatrany ambanivohitra lavitra be any dia ahitanao fiangonana zavatra tsara. Mahafinaritra miterana azy ireny. Isika miterana institution religieuse misy isika ny amin'ny fananganana fiangonana hatrany amin'ny faritra antsoina hoe lavitra andrina. Toetsika dia niteny fa hoe ny zavatra atsangatsika dia mametraka fanabeazana ho an'ny fiarahamonina. Fa ilay fiangonana misy hatrany amin'ny farantany izay antsoina hoe lavitra andrina hatraty amin'ny renivohitra dia mifanontaniana dia mipetraka hoe manome imazy an'Andriamanitra tsy tovy ny fiarahamonina, manome imazy an' Jesosy Kristy ny fiarahamonina, manome imazy an'ilay hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra ve ny fiarahamonina, manome imazy an'ilay hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao va ny fiarahamonina, manome imazy an'ilay hoe aza mangalatra ve ny mpitondra sy ny vahoaka entina, manome imazy an'ilay hoe aza mamono olona aza mijangajanga ve izao taranaka izao ny fiarahamonina. Zany zavatra tany saitsika izany mirobaroba be mihitsy gaboraraka aty Afrika sy Madagasikara dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe ahoana ary zany zavatra tsy lôzika izany. Aleo fiangonana toy izay bara, oro anefa ny fiangonana feno isaky ny elakelan-trano, menjeranjera ny mpino ny ositra ny ositra isan-karazany amin'ny alalan'ny diloilo, amin'ny alalan'ny karazana rano voasina, amin'ny alalan'ny mosoara, amin'ny alalan'ny tsy fantatro tsony ny tehana sy ny sisa rehetra, ny karazana mirakla, ny prospérité, ny teny fampakarana morale rehetrarehetra, ny positivisme. Hitanao any anatin'ireny fiangonana feno eraky ny elakelan-trano ireny. Dia ahoana ary zany zavatra izany? Aleo fiangonana toy izay bara. Kanefa tsy misy répercussion, tsy misy effet cause eo amin'ilay fiainam-bahoaka sy ny fiainan'ny valala-be mandry. Erin'ny filazon-tsara. Ny anton'izay dia satria lay imaginy lay bara ny resantsika tary fanazavana tany ambony lasa pino miankin-doha sy lasa pino drogué, lasa pino tsy hoe lay fiainana filazan-tsara ny ao anaty, fa lasa pino mitady thérapie ohatrany hoe miditra bara sy miditra salon de massage, miditra cabinet ana kinésithérapeute, hanadinoko ny problemako sy hanadinoko ny mal-être atao anatiko fotsiny. Lasa izany lay fiangonana eran'ny elakelan-trano. Tokony ho tonga saina izasy ianao izay
mpiditra sy mpivoaka fiangonana. Averiko tsara hoe tokony ho tonga saina izasy ianao mpiditra sy mpivoaka fiangonana manoloana an'izany zavatra resantsika izany. Ary tokony misy réforme miainga avy amiko isam-batan'olona. Zay no manao tasy d'huile eo miteraka fiarahamonina, miteraka fiangonana, miteraka firenena. Raha tiatsika ho afaka amin'izao engrenage ametrahany démonie ny firenena izao isika. Ary mila tonga saina. De miaraka amin'izay hoe tonga saina izay misy fibebana mitrotra ny fonareo ny triatriato fa aza ny fitafianareo any anatitsika. De miaraka amin'izay mietsika Andriamanitra tsy to manova an'ireo fiangonana institution religieuse be da be ireo za tsy miteny hoe izy rehetra, tsika susceptible raha vao miresaka zavatra ohatran'izany, fa miresaka cas général ny tenako ny pejy. Matoa zao ny zavatra misy misy ny dégradation au niveau spirituel eo amin'ny église. Misy ny ady saritaka ohatra hoe Jesosy mamonjy, misy ny apôstôly mitety faritany zay tsisy ifandraisany amin'ny asan'ny apôstôly selon la Bible, fa lasa manao gâteau, sy lasa mamboatra bombo voanjo, sy lasa mitazona antsy be miteny ratsy mandeha amin'ny appartenance na politika, misy mpiandry miakatapa manonga-panjakana, lasa misy faux prophète be da be mirotsaka amresaka politika fividianana, ainsi de suite. Hoe misy lokona institution religieuse foana ao ambadiky ny fanonganam-panjakana misesisesy atrany atrany. Pasteur manolana, pasteur tsy manolana, mangalatra sy ny sisa rehetra, mitarika olona hidina an-dalambe, zavatra be da be tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria fiangonana le nitanisaitsika teo hoe boîte de nuits, fiangonana, bara, restaurant, fiangonana, zany daholo ny mazan'ilay fiangonana. Fanaovana opération gâteau, fanaovana opération lasopy, za tsy miteny hoe ratsy zany fa tokony hitondra sy hitarika ho any amin'ny fientanam-po sy restauration makany amin'ny restitution iverenatsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, fa tsy mijanona simple organisation, surtout hoe resaka thérapie sy ho fanadinoko vetivety ny problème sy ny mal-être. Tsy tokony ho amin'izany ny fiangonana. Sainga izay ny zavatra misy image ny fiangonana hatreto. Feny zavatra zaraitsika de hoe fiangonana sa bara sa fiangonana mitovy ihany reo rehefa tsy ao Jesosy Kristy. Samy satana daholo ny ao ambadiky reo ary satana de fetsy ny baiboly de niteny an'izany. Ny zanaky zao tontolo zao de maharani-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava. Rehefa tsy azony any amin'ny boara rehefa tsy azony any amin'ny bara, ny sex-shop, ny boîte de nuit sy ny zavatra ohatran'izany isika, de manangana institution religieuse izy de la image ny le bara sy le sex-shop sy le boîte de nuit ihany no entiny aty amin'ny institution religieuse, de mivoaka sy miditra isaky ny sabotsy sy alahady sy ny amin'ny fotoana ifanekeny sy ifanarahany amin'ilay goroa mpitarika an'ilay fiangonana ilay mpino, fa tsy misy impanasy zavatra miova eo amin'ny fiainana, tsy misy impact na finazaon-tsara eo amin'ny fiainam-panahin'ilay mpino. Jejejeny foana izy manao paozina misy, manao pauzin'olona mpikirakira télé-réalité eny foana izy, le manao sauce, manao intéressé eny foana izy, olona mitady buzz eny foana izy, fa tsy misy volonté divine na sitrapon'Andriamanitra ao amin'ilay olona. Dia hatrany hatrany rehefa mandeha ny toroteny dia mivoaka daholo ny tovolahy mijery vehivavy miaraka amin'ny sora, miaraka amin'ny sigara, mivoaka sigara sy ny sisa rehetra, manome image an'ilay bara ny resantsika tary ambony teo. Betsaka ny azo ambara fa azonareo ilay message hoe rehefa tsy ao Jesosy Kristy na ho fenotsika fiangonana ary Madagasikara,
de mitovy, c'est la même, exact mihitsy amin'ny hoe feno bara, feno fiangonana i Madagasikara. De mihodina ao ny vola, mihodina ao ny sexe, mihodina ao ny drogue, mihodina ao ny toka sy ny tsikara, mihodina ao ny zava-mahadomelona, fa any amin'le fiangonana izy de resaka toko sy andininy fotsiny atao mifoka toko sy andininy mpino, sabata, henan-kisoa, teny tsy fantatra, saron-doha, teny hebreo sy ny sisa rehetra, de tratran'izay zava-mahadomelona izay ilay mpino dia jamba. Tsy mahita an Jesosy Kristy izy fa miankohoka amina religion, miankohoka amina institution religieuse, miankohoka am'ilay faux pasteur, miankohoka am'ilay faux pasteur sy milay milaza azy ho évangéliste, milaza azy ho bishop, milaza azy ho sy ny sisa rehetra. Amaranantsika azy dia ny Isaia toko voalohany andininy 7:4 tiako mba vakinao tsara be mihitsy maranitra sabatra roa lela. Tsy zakako ny fivoriana masina roaroaparatsiana hoy Iaho Elohim, fofona fahavetavetana eo imason'Andriamanitra tsy toy izany. Ny volombolana sy ny sabata, ny lahady voalohany sy ny faefatra sy ny faharoa sy ny fahatelo, ny fidirana voalohany sy ny fidirana faharoa, tsy zakan'Andriamanitra tsy toa, ny fivoriana masona aroaroaparatsiana, aroarona fietsika any amin'ny bara, aroaronao fietsika any amin'ny boîte de nuits sy ny sex shop sy ny any amin'ny salon de massage, ny salon de coiffure sy any amin'ny cabine be da be isan-karazany fanao n'izao tontolo izao halako ny fivoriana masina aroaroaparatsiana, fofona fahavetavetana eo mason'Andriamanitra tsy toa. Mamindra fo amintsika ne Jesosy Kristy. Satroanazy Tompo raha mbola afaka nizaran'izay petrakevitra izay na afahanay ny sintona lesona. Mangataka betsaka anao hiasafiana eo amin'ny fiainanay, afahanay mametraka ny sitraponao betsaka ty amponay mba tsy ampitovizanay ny tenanay amin'izao tontolo izao, tsy ampitovizanay ny fivorianay amin'ny fivorian'izao tontolo izao mba tsy ampifangaronay ny sitraponao amin'ny sitrapon'ny Belialy. Manampianay betsaka Tompo amin'ny alalan'ny herin'ny fitiavanao, ny herin'ny filazantsara, ianao izany. Niaja sy ny tera dia ho anao irery ihany. Ianao no manositra ny toe-posy toe-panahinay afahanay mihetry eo anatrehan'ny fahatsaranao, eo anatrehan'ny sitraponao amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Raha soantsika rehetra dia manaraka indray miresaka lohahevitra